Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falmerabantsika revako tratra ity talata fa 5 volana Desambra ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny tantara voalohany toko 240 andininy 4 ka hatramin'ny 440. Tantara voalohany toko 240 ny andininy 4 ka hatramin'ny 440 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny levita sasany no tendren'i Davida ho mpanofany pompivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehova mba hankalaza sy hisaotra arideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Asafa no lohany, ary Zakarina nanarakaraka, dia Jeiela sy Semirota sy Jeiela sy Matiti sy Eliaba sy Benai sy Obededoma, ary Jeiela no mitendry ny valihy sy ny lokanga. Fa Asafa no nampaneny kimpantsina. Benaia sy Jeaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloan'ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Tamin'izany andro zany no voalohany nanendreny Davida ny Asafa sy ny rahalahy hideran'i Jehova. Miderahan'i Jehova, miantsona anarany, hampafantary ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy reherenanao ranomasina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany. Mahatsiarovany asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ianareo taranak'Israely mpanompo, ianareo mbofidy taranak'i Jakoba, Jehova izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity bokin'ny tantara voalohany toko 440 ity dia mifampitohy amin'ny toko 310, toko 410, toko 510. Ary tsy hoe kisendrasendra koa ny andininy 4 raha ohatra ka manindry mafy ny hoe ary ny levita sasany no tendren'i Davida ho mpanao fanompom-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehova. Anankiray amin'izay lesona ny anaran'i Davida tamin'ity toko 310 ka hatramin'ny toko 410 ity ny hoe rehefa manao zavatra dia tsy hoe ampy hafanam-po, tsy hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia ilaina dia ampy ny hafanam-po. Andriamantsy mieritreritra isika fa amin'izany hoe fanompoana an'Andriamanitra zany dia hafanam-po ny voalohany. Ilaina ny hafanam-po. Ilaina ny finiavana anao zavatra ho an'Andriamanitra. Ilaina ny finiavana eritreritra ny asan'Andriamanitra. Ilaina ny fanoloran-tena saingy izao. Rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia misy zavatra takian'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia azo atao amin'izay itiavana azy ny asa fanompoana. Tsy hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia arak'izay sitrapon'ny olona no anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tsy maintsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany no anaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe ny asa vita akory no ankasitran'Andriamanitra, fa ny asa atao vita mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamantsika rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia mieritreritra manao hoe ka rehefa vita ny zava-dehibe, ka rehefa vita ny zava-dehibe, eny tokoa tsy edikevitra vita dia zava-dehibe, fa ilay koa hoe vita tao anatin'ny toe-po manahoana, vita tao anatin'ny toe-panahy manahoana, vita tao anatin'ny toe-tsaina manahoana. Zavatra ohatrany dia sarobidy mihitsy. Satria Andriamanitra tsy de amin'Andriamanitra tsy de zava-dehibe loatra raha hoe obligation de résultat. Amintsika zatra projet zany, amintsika zatra ataontsika hoe cartésianina hoe mandrefy ny fahombiazana amin'ny alalan'ny vokatra, dia obligation de résultat dia manao hoe la fin justifie les moyens, hoe rehefa vita io de mety. Tsy zay mihitsy. Raha misy zavatra nampianarin'Andriamanitra ny Davida, satria hitondra fanjakana izy, hitondra ny firenen'Israely izy, hitondra ny fiangonan'ny Israely izy, dia zao nampianarin'Andriamanitra tsara mihitsy amin'ity tantara ity manao hoe Andriamanitra dia tsy maintsy tompona araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany, fa tsy tompona araka ny sitrapon'ny olona akory. Andriamanitra no mpitarika, fa tsy Andriamanitra no tarihina. Andriamanitra no mitondra,
fa tsy Andriamanitra akory no entina. Toy izao le tantara raha somary iverenana kely ahatakantsika zay fomba fijery tian'Andriamanitra ho takatry Davida izay. Davida rehefa nitonda teo amin'ny fanjakana dia natsapa fa nitahin'Andriamanitra izy. Tsy tokony raha maha-olombelona azy dia tsy izy no tokony mpanjaka, fa rahalahy izy tamin'ny zanak' Jese, ary osaosa ihany azy satria ny zokony rehetra de miaramila natanjaka, izy somary nalemilemy raha ny fijerin'ny Jese rainy azy ka de nataony mpiandrondra izy. Sangy izy anefa no nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka. Ary rehefa nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka izy dia maly fitian'Andriamanitra izy ka ny voalohany ataony de zao hitondra an'ilay fiaran'ny fanekena hiakatra ny Jerosalema. Jerosalema zay nofidiny ho renivohitry ny fanjakana. Dia nakary ny fiaran'ny fanekena satria 20 taona io tsy netsika tao silo tamin'ny andron'ny Saoly mpanjaka. Dia manomboka amin'ny taona 20 zany ka hatramin'ny taona 10 dia tsy netsehiny Saoly io. De hoy Davida manao aleo mba hitsehina le fiaran'ny fanekena, tsy hajanona any silo fa aleo atao ty Jerosalema, amafiorina raha teo any Jerosalema. Fa zava-dehibe koa satria ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ny didy 10 lay vato fisakaroa zay nolovana tamin'ny Mosesy, nampitaina tamin'ny Mosesy ary niaina ny zanak'Israely nandritra ny taona maro. Dia nanapa-kevitra Davida. Hitantsika amin'ny toko fa 13 fa nihetsiketsika ny olona tao an-tanàna, nifaly, nioraka, nideran'Andriamanitra, nitondra ny fiaran'ny fanekena. Ary de hoy Davida omany tsara ny fitondran'ny fiaran'ny fanekena fa sarobidy io dia nitondra naka sarety vaovao izy, naka omby nomanina tsara, de natao to ambony sarety ty fiaran'ny fanekena. Ary rehefa natao to ambony sarety ny fiaran'ny fanekena de nifateran'ny Davida ny olona tokony hitondra ny fiaran'ny fanekena. Kanjo teny an-dalana de saky nenjera le fiaran'ny fanekena de nitohanany Oza zany nofidin'ny Davida manokana mba hitondra le fiaran'ny fanekena. Vao nitohanany Oza ny fiaran'ny fanekena satria saky nenjera de maty tsy sadrano Oza. De nataony Davida hoe Pery Oza moa ny anaran'lay toerana nahafateny Oza. De hoy Davida hoe tsy mety Andriamanitra, mila vanona ianao, nahoanany dia ataonao maty i Oza. Dia manahirana ny hitondra ty fiaran'ny fanekena teo Davida, fa aleo izy ty dia atao any averina any an-tranon'ny Obed-Edom. De tsy netiny Davida niakatra tany Jerosalema indray le fiaran'ny fanekena satria natahotra izy to hamono olona ty fiaran'ny fanekena teo izy ko hitako Saoly sy nanetsika azy de navindra ny tany tao an-tranon'ny Obed-Edom le fiaran'ny fanekena. De mipetraka tao an-tranon'ny Obed-Edom fiaran'ny fanekena dia nangina ny vahoaka, najanona lay tetikasa hoe ampiakarana ny fiaran'ny fanekena ho any Jerosalema. Tao inan'io dia amin'ny toko 210 dia nandresy tamin'ny ady indray Davida tamin'ny Filistina. Zay le hoe tsaroviny fahagagana ataon'i Jehova. Amin'ny 12 dia gaga Davida, ahoana ary tsy netsehina ny fiaran'ny fanekena nefa Andriamanitra tsy tezitra, nampandresy tamin'ny ady ihany. Tsy nanelingelina n'Andriamanitra mihitsy ny fikasan'i Davida hoe tsy nitondra le fiaran'ny fanekena, tsy niteny Andriamanitra. Nandresy ihany Davida tamin'ny ady tamin'ny Filistina. Jereny Davida indray Obed-Edom bolangina tsara mihitsy, tsy naninona, tsy nahafaty any Obed-Edom le fiaran'ny fanekena. Fa nilamina tsara atao trano Obed-Edom, asa na nitombotombo takolaka Obed-Edom na nitombotombo atoka, fa nilamina tsara Obed-Edom. Nitahin'Andriamanitra izy, tahin'i Jehova izy, hoy ny filazan'ny soratra masina azy. Teo Davida va lasa nieritreritra hoe misy zavatra tsy mety zany. Nahoana no tsy mampaninona ny olona le fiaran'ny fanekena, fa nahoana kosa re no milamina tsara ny olona. De nandinika Davida. Nieritreritra izy ary namaky ny soratra masina. Namaky ny soratra masina izy ary teo ny nahafantarany ary ny tenenany hitantsika amin'ny 12 dia hoy Davida, tsy misy kay tokony hitondra ny fiaran'Andriamanitra afa-tsy ny Levita ihany, satria izy nefa nofidin'i Jehova hitondra ny fiaran'Andriamanitra sy hanao fanompoam-pivavahana ho azy mandrakizay. Teo Davida vao nieritreritra manao hoe kay ny fiaran'ny fanekena tsy olon-tsotra no mitondra azy. Ay ny Levita ihany no nofidian'Andriamanitra hitondra ny fiaran'ny fanekena ary tsy entina misarety zany na sarety vaovao ary fa lanjaina ary ny Levita no milanja azy.
dia ny levita no manao fanompoam-pivavahana. Zay mahatonga ny andininy faefatra tamin'ny vakitsika to Mofonaina io hoe ary ny levita sasany no tendreny Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana. Levita sasany no nitondra ny fiaran'ny fanekena. Hitantsika ny bokin'ny Exodosy io. Zay vao azony Davida. Tsy hoe nafana fo fotsiny Davida de neken'Andriamanitra zany. Hoe satria Davida nafana fo de tsy maninona andeferako ny hoe na tsy levita anazy no mitondra amin'ny fiaran'ny fanekena, na tsy levita aza manao fanompoam-pivavahana, tsy maninona, tsy neken'Andriamanitra zany. Efa napetraka Andriamanitra mazava ny lamina hoe rehefa mitondra ny fiaran'ny fanekena ianao de ny levita ihany no mitondra azy. Rehefa mitondra ny fiaran'ny fanekena de ny levita ihany no manao fanompoam-pivavahana eo alohany eo, fa tsy olon-tsotra tsy akory. Tsy hoe manavaka Andriamanitra zanatry ny vavy, fa efa misy lamina napetraka Andriamanitra zay tian'Andriamanitra ho ajaina. Zay ny antsoina hoe fahamasinana. Tsika protestanta mantsy somary mirona kely amin'ny hoe tsy de tena manome toerana intsony ny resaka ny antsoina hoe sacré sy profane indraindray. De ndraindray ohatra ny mandeha ho azy amintsika protestanta ny lafiny zavatra sasany. Eny tokoa ekena amintsika protestanta zay. Saingy zao tokony ho fantatsika fa masin'Andriamanitra ary misy lamina napetraka Andriamanitra ho fanajana ny fahamasinan'Andriamanitra. Ndraindray mampieritreritra ny fieritreretan'ny protestanta zany antsoina hoe tranon'Andriamanitra izany. Ndraindray ao anatin'ny tranon'Andriamanitra no mifanaritaka, mifanaratsy, mifosa, sanatry ny vava miady azy, sanatry ny vava manadino zay fahamasinan'Andriamanitra ao anatin'ny tranon'Andriamanitra izay. Nahoana moa no nasiana tranon'Andriamanitra raha ohatra ka ampitoviana amin'ny tranontsika olombelona ihany ny tranon'Andriamanitra? Ekena fa itsika ny depolin'Andriamanitra, tsy diantsika hevitra zany. Ekena fa itsika piny de depolin'Andriamanitra, fa mazava kosa fa itakian'Andriamanitra fahamasinana ny fanomponan'Andriamanitra. Raha zany dia zanak'izao tontolo zao isika. Marina fa nindriny efatry ny fiangonana tsy natao amefy ny fiangonana tsy hivoaka ny fiarahamonina, na natao amefy ny fiarahamonina tsy hiditra ao anatin'ny fiangonana, fa nindriny efatry ny fiangonana de maneho ny fifidianan'Andriamanitra manokana ny kristianina, ny fiavahan'ny fiangonana amin'izao tontolo zao. Zay ny dika nindriny efaniny. Iny tsy fefy akory, fa ilazana hoe tena ny Kristy eto anivon'izao tontolo zao ny fiangonana, ka itakian'Andriamanitra fahamasinana. Ary zay nahatonga an'i Davida tsy nahomby tam'ilay hafanampo fotsiny. No zany de zao ny hafanampo tsy omban'ny fanajana ny lamina napetraka ny soatra masina de zao tsy mitondra na inana, tsy akasitran'Andriamanitra akory azy. Mety hiteraka fahafatesana azy tahak'izay nazo ny oza. Tsika manao hoe zava-dehibe ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra eo ampanaovana ny asa. Ary zay mahatonga ny hoe ho faninange ny mpitondra fivavahana, ampahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ampahafantarana ny baiboly io hoe zao ny fomba fanompona, zao ny tahaka zao. Marina loatra fa tsy hoe tsy hoe sakana akory zany, fa entina mba hanatanterahana ny asa hifanaraka amin'ny sitrapony izy Andriamanitra. Zay ny dikandreny fiofanana be dehibe atao diakona miofana ny mpiandry mba hahafantarana an'ilay hoe ahoana ny fomba anompona. Tsy ny hoe tsy ny fiofanana akory ny mahampanopin'Andriamanitra, diso koa zay, fa ny fanofanana sy ny fiofanana de ilaina mba hahatanterahanao ny fanomponao. Ianao de natsoina, saingy zao mila hofanina, mila mianatra tahak'izay nataon'i Davida teto hoe kay diso aho tamin'indre olona, fa kay tsy hiditsy zao ny fomba fitondra amin'ny fiaran'ny fanekena, fa kay fomba fitondra amin'ny fiaran'ny fanekena tahak'izao mihitsy. De niteny mihitsy izy manao hoe zao no izy tsy araka ny voadidi ny tadiavantsika an'Andriamanitra teo, tsy araka ny tokony ho izy no nanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fa andao alamina andre mandeha. Dia hitatsika amin'ny andiny 7:10 satria tsy ianareo teo amin'ilay teo de nasiany Jehovah Andriamanitra isika fa tsy nitady azy araka ny voadidy. Avako malala, tsy andeferan'Andriamanitra ny fahamasinan'Andriamanitra. Tsy hoe za mafana fo, za tianao zavatra, za manana fanomezam-pahasoavana tahak'izao de ampy zay tsiry avako malala. Tsy maintsy ajaitsika ny zavatra zay tian'Andriamanitra ny fanompona azy. Avako malala amin'ity ara izay zara Mofonaina ao antsika ity de izao Davida nahatsiaro hoe kay ny fanomponan'Andriamanitra
tanterahana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharofanana zay asehony Davida de zao: Andriamanitra de ankasitrahan'ny olona am'izay nitondran'Andriamanitra ny fiainany. Zava-dehibe ny fahaizana mankasitraka. Ndray maka revako malala za moa tia misangy, de rehefa misy ankizy kely reny mijanona eny amin'ny parking eny amin'ny fiantsonany fiarakodia eny na parking ny fiara, de misy ankizy be dehibe mitangorona eo ndraindray fanao moa zany eo Antananarivo saika menana zany ankabeazany olona. De manatona ny ankizy: mpameo azato, mpameo randrato, fitanana mofanoana sy ny sisa. De mamemo ny fomba ny olona rehetra eto Antananarivo de manome mazava ho azy tsy matin'ny azato na androjato akory ny olona, fa mba miezaka manome arak'izay tratra. Manoloana ny voamason-jaza mipitrapitra eo, tsy ametra-panontaniana fa maninona ny tsy mianatra, tsy ametraka an'izany ny ankabeazany sain'ny olona. Fa fantatra fa fahantrano io, fantatra fa maloto izy, fantatra fa nona izy, tsy ny morala iteneninao manao fa maninona ny mianatra no andeha, maninona ny tsy mianatra, tsy zany mihitsy akory na mpiovazy an'io. Eo Analakely izy amin'io na eo Antaninarenina, tsy ny tsy ny fiteninao mihitsy hoe andala mianatra no ampiovazy andeha hianatra an'io. Nona izy alohan'io, zay ny mamaky azy, tsy mihinan-kanina izy, eo andalana eo izy ny matory, de tsy afaky nieritreritra mihitsy hoe mandana de hianatra izy eo Antaninarenina, hianatra izy eo Analakely. Dia tsy maintsy manome daholo ny olona, na aiza moa eto tsy maintsy, fa ny ankabeazany dia samy tsy mieritreritra tsony ahoana moa zany ty des mioranga izy aloha fa sitrana fitiala. Marina fa miteraka fahazarana, marina fa miteraka fiankinan-doha sy ny sisa rehetra, fa ny zava-mitranga amin'ny fotoana itenena aloha de mahantra izy, nona izy, tsy ampy sakafo izy, enao manana de manome fotsiny zao anao, tsy teritreritra ninonina. Mety ho diso any angam'izany fa zao aloha no hita hoe nona izy, de matsiaro miteny Jesosy meo zay mangataka. Fa izao rehefa mangataka izy de ndray maka ndray makava matetika mifandrombaka le ankizy, zany hoe rehefa mihinao le vola de na vola na mofo na zaza any aminao zany, de omenao azy de zao mifandrombaka izy, ray nitokeo de mifandrombaka izy. Dia rehefa mifandrombaka izy tonga de mizakazaka laza de tsy misaotra izy, de miteny hoe raha misaotra de mbola ampiko indray. Tonga de miara-miteny izy rehetra aminao hoe misaotra tompoko, satria maika mbola azo fandroana. Mahafatifaty be le hoe misaotra toko miaraka miteny hoe misaotra tompoko, zany hoe misaotra izy tsy nola iazony voalohany, fa misaotra izy satria mana-tena lay mbola azo fandroana. Revako malala zava-dehibe ny fahaizana misaotra. Izay olombelona laza isika marary iry rehefa tsy akasitrahana. Olombelona laza isika ndradray manongotsongo fotsiny fa ona kosa ary any tsy mba akasitrahana, fa onany tsy mba atao olombelona lenao ary. Mahatsiaro an'izany, maika fa Andriamanitra. Maika fa Andriamanitra nanao zava mahagaga maro amin'ny fiainantsika, de eto Davida mitaona manao hoe mba saitsainy hoe ny fahagagana rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. De izao mahatserova ny asa mahagaga nataon'i Jehova, de ny fahagagana zay nataony teo amin'ny vavany. Rehavako malala mba misaotra an'Andriamanitra ve isika, mba mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra, mba misaitsaina zany fahagagana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany ve isika. Davida tena atsiaro azy mihitsy manao hoe zany izy fotoana nanadino an'Andriamanitra, resahantsika teo, nanao voady izy hoe ampiakariny any Jerosalema fiarany fanekena, fa tsy nampiakariny indray fa natahotra izy rehefa avy eo de nataony tao antranony Obededoma. Obededoma moa le vita rahateo hitantsika amin'ny andininy 5 ka nampipetraka tao antranony Obededoma zany fiarany fanekena, de vao mainka tsy nampaniny any Obededoma satria Obededoma aloha vita, le vita, zany hoe tena natao hitahiry ny fiarany fanekena mihitsy Obededoma, de tsy nampaninina mihitsy. Zay na tokony Obededoma salama tsara satria tandrify azy, tandrify ny fiantsony ny fametrahana ny fiarany fanekena tao aminy. De hotsika manao hoe Andriamanitra de Andriamanitra mitaky fisaorany, fisaitsainana ny fahagagana zay ataony. Rehavako Jesoa nampianaratsika an'izany. Jesoa de efa eo afovoantsika. Raha eo afovoantsika Jesoa, Jesoa dia eo afovoantsika, zay ny dikany hoe Krismasy. Eo afovoantsika izy de mahatsiaro ve isika mba mankasitraka azy, mahatsiaro ve isika hoe misaotra anao a Jesoa, na de ny marainandro ihany aza, na de aty arivo ty ihany ary. Ny saitsaina ny fahagagana nataony Jesoa ho anao ve ianao, ny saitsaina ny famelan-keloka nataony, de heverinao ve
fa tsara noho ny olona rehetra mandehny amin'ny arabe ianao de verinao hoe fa hoe masina noho nyreo olona sasany izay enjerany bomba any approche orient na voadona ny fiarakotisana atriny zany na vony accident resery de verinao ve ianao fa tsara noho ireny tsia fa noho ny famindrampon'Andriamanitra. Zay mahatonga Saotra masina miteny hoe noho ny famindrampon'Andriamanitra angerahany tena marina ny tsy mahalany-dritra raha ny fahantrana iainana eto Madagasikara mampihodikoditra n'izao tontolo zao fa nahoana tsika mianakavy to mbola misakafo ihany, marina fa mety hoe tsy de betsaka, mbola mitafy ihany, marina fa tsy hoe vaovao isan'andro, mbola ao anaty trano ihany, marina fa hoe mitady kely ndray angamba ny trano, fa izao mbola ohatr'izao ihany. Raha mitaha amin'izao tontolo zao, raha vidin'ny zavatra eto Madagasikara de mampihodikoditra amindreo olona zay any velona mihitsy hoe mbola velona ihany ve nareo am'izany vidin-tsakafo zany, mbola misakafo ihany ve nareo, mbola mandeha fiarakodia ihany ve nareo am'izany vidin'ny zavatra zany, mitaha amin'ny zavatra iainanareo de velona isika satria hoy ny Saotra masina hoe eo ny famindrampon'Andriamanitra. De angina tsy hisy saotra an'Andriamanitra ve? De angina tsy hisaina ny fahagagana ataon'Andriamanitra ve? De angina tsy akasitraka an'Andriamanitra ve? Afaka malala enganenao atsiaron'i Jesoa ary isaotra azy noho ny fahagagana izay ataony amin'ny fiainanao isan'andro. Ivalakisika tompo mitsoranao zahay fa Andriamanitra manao fahagagana mandrakariva eo amin'ny fiainana ianao. Andriamanitra zay tsy manadino anay ary mitona anay hisaintsaina ny asa mahagaga sy ny fitiavanao. Raha zay tompo etika hafanampo fotsiny ihany amin'ny fanomponanao. Zava-dehibe ny hafanampo fa atao aminao zay ananateraka ny fanomponanao araka ny sitraponao, araka izay andrasanao azy, araka izay andaminy any soratra ao masina azy. Mamindrafo aminay tompo raha toka mafana fo zahay nefa tsy manaraka ny sitraponao. Mamindrafo aminay raha toka manaraka ny sitraponao zay amin'ny fieritreretanay azy saingy zao tsy ampy hafanampo tahaka ny Davida. De ataovy aty anatinay tompo ny hafanampo omban'ny fanajana ny sitraponao. Ataovy aty anatinay koa ny fo misaintsaina ny fahagagana ataonao de afeny fisaorana anao isan'andro araka ny tenin'ny Saotra masina manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Tompo de am'izao fiandohan'ny herinandro sahady miditra amin'ny andro fahatelo zahay amin'ity herinandro ity dia amasiny ny fiainanay, da io ny asanay, da io ny fanorateranay, arovo zahay ary atao feno fisaorana anao ny fiainanay isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.